Pejim-baovao hafa tanteraka kosa no entina anizana ny vaovao zao alina izao. Nisokatra androany ary tsy fanaraha-tsy ny zoma ho avy izao. Etsy amin'ny infra alarobia ny seminaira iraisam-pirenena mikasika ireo fenitra sy teknika famolavoloana sy fikajiana ireo taozava-baventy eto Madagasikara. Claude Arasoloson sy Mami Rasoanefo. Nanomboka androany tany amin'ny infra alarobia ary toetra amin'ny fahatelo amby 20 septambra ny seminaira iraisam-pirenena mikasika ireo fenitra sy teknika famolavolana sy fikajiana ireo taozava-baventy eto Madagasikara, fenitra izay antsoina ihany koa hoe Eurocode. Raha toa ka efa mampiasa izany Eurocode izany ny firenena sasany ety amin'ny faritra Afrika, dia somary tratraoriana kosa Madagasikara izay mbola mampiasa ireo fenitra taloha raha ny fanamariana izay noentina androany. Zava-dehibe arak'izany ny firotsona amin'ny fampiasana ny Eurocode izay ahafahana miaro amin'ny koa ny foto-drafitr'asa. Mikasika an'ity Eurocode ity moa zany dia ny tanjona dia hoe fampiasana zay tonotsika. Tsara fantatsika zany ny firenena hafa amin'izao fotoana zao, firenena afrikana aty amin'ny continent Afrika efa betsaka ny mampiasa an'izy ity. Ny tanjona moa dia mba ahafahantsika mametraka norme fanaovantsika asa amin'ny lafin'ny bâtiment travaux publics. Inona moa zany vokatra mety azo? Vokatra mety azy dia mba ahafahantsika mampiatra ireo norme zay maharitra koa sady misy qualité tsara. Ny zava-misy eto amintsika moa amin'izao fotoana zao dia efa antitra dia antitra aloha norme zay ampiasaintsika. Ohatra ilaza zao amin'ny lafiny fanaovana asa amin'ireny vidiny dia mbola 566 zany hoe tamin'ny 1966 ary nentsika dia mampiasa 91 zany tamin'ny 1991. Hitantsika zany fa dépassé kokoa. Ary ny fampiasana azy dia maharaka antsika satria ny ingénieur de travaux zao ezahana osina formation izy ary koa mena moyen ny document technique sy ny reny fitaovana zay mety ilaina amin'izany. Ary izy ity tsara fantatsika fa ny firenena afrikana avery-po indray efa lasa lavitra amin'izany ary ty ny fomba anankiray ahafahantsika koa miaro ny foto-lavitra asantsika iray miatrika ny fivana ara-toetrandro na sy changement climatique. Ity seminaira iraisam-pirenena ity dia tafiditra ihany koa anatin'ny fanamariana ny fandraisan'ny firenena malagasy ny feonabe amin'ny tampon'ny francophonie. Ankoatr'ireo orinasa sy sampan-draharaha manoloana ny hetsika dia mandray anjara mavitrika n'ity seminaira ity ihany koa ny mpiara-mondinantoka ara-bola sy ireo mpiara-mondinantoka ara-teknika. Ankoatr'ireo famelabelara-kevitra dia misy ny fiofanana, fizarana traikefa ataon'ireo manam-pahaizana avy amin'ny nosy rahavavy. Anisan'ny tanjon'ny seminaira no ny fametrahana rafitra iray antsoina hoe conseil scientifique et technique izay andrindra ny firotsona ny fanarahana ny fenitra Eurocode izay. Amin'izy mahariva no fantatra ny fehi-kevitra.